Marchione del Messico che da paesi. Soltanena. Yo. Hallelujah. Ny amin'ny antatsahana ny fanahy masina sy ny tsarana ny firenena rehetra. Joela toko faefatra vakeny amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny fahasivy hatreny amin'ny fahatelo ambin'ny folo. Antsoa ihany amin'ny jentilisa izany miantsoa hanao ady masina foaziny ny mpiady rehetra ka hiakatra te feo sabatra ny fangadinareo ary olefina ny antsinareo fanetezam-boloboka. Aoka zay kely aina hoe mahery aho avy faingana ianareo jentilisa rehetra avy eny amin'ny manodidina eny dia entomidina ho ao amin'ny maherinao dia entomidina ao ny maherinao Jehovah o. Ifony jentilisa ka hiakatra ho any amin'ny lohasan Josafata fa ao no ipetrahako itsara ny jentilisa rehetra avy eny amin'ny manodidina eny ary soy ny fijinjana fa masaka ny vokatra. Avy ianareo ka manosose fa feno ny famiazam-boloboka miotra ny vata fanatazana fa be ny faharatsiana. Tainany ny teny vovaky asony fanahintsika. Misaotra tompony tahinao zao fiangonana izao mbola afaka mitondra ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena araka ny baikony izay nomenao. Aoka tsisy isy eo fananatraiky tsy mitondra fanatitra ny olona. Faoka ny olona samy mitondra araka izay zakany avy sy araka ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Ho dia manandratra izany izay tompo araka ny baikonao fa hovoanao varavaran'ny lanitra. Androtsanao fitahina fianao mbiampy ho an'izao fiangonana izao. Ho dia raisy izany mba ho anitra kasitranina amin'ny seza findrananao. Dia mitenena tompo fa menindray izay amin'izao sabata izany amin'ny hafatra izay nomenao anay tamin'ny alalana vaky teny. Ny anaran'i Jesosy maty natsangana araka ny sotra masaka ho azy ny tera sy voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen.
ny fiangonana mahitsy androany ny fotoana anomboana zany ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny fanamariana fa efa nahatratra 10 taona ho ny ty fiangonana mahitsy ty. Raha zaza teraka tany amin'ny 10 taona lasa efa maka BBC izy amin'izao fotoana zao. Ary raha tovavy tany mamokatra mety efa niteraka. Zany hoe efa lehibe ihany zany 10 taona zany. Dia ho marika izay fanamariana zay zany dia ny foibe nasionaly dia mba nitondra mari-pakasitraka amin'izao fanamariana ny fanomboana ny 10 taona zao. Ny fanamariana moa manomboka dia nanolotra ny foibe kely dia kely ihany iny ary tsy sahaza ny tolorana tahaka ny hoe tantely Takobabata fa tsy vary ray vilany. Ka dia raisom-pifaliana fa mino amin'ny famaranana ny fankarazana 10 taona dia itombo roa avoeny iny natolotry ny foibe iny. Ko dia mirary soatsika maleva malasana ry fiangonana mahitsy eto ampandroenana ty fiangonana lehibe zay aorona itsika ty satria dia mariantsika tamin'ny zao 10 taona zao tokoa ty fandroenana ty ko dia tompony hitantsika tsiraray avy. Mianga avy eto mahitsy indray zany ny afatra manerana ny firenena malagasy hatraty ampita an-dranomasina. Dia tsy adino ihany koa miaraba ny olona rehetra neto manodidina sy tsika rehetra izay tonga eto mba hiaraka hifaly amin'ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Mahafinaritra be androany zany satria hoe misy zavatra maromaro mariantsika dia ny fiatombony 10 taona izao fiangonana eto mahitsy izao ary dia manorona fiangonana 70 metatra ny halavany ary 17 metatra ny sakany. Zay moa izay ngeza zany fiangonana izany. Zay ngamba no ela fa dia tsika hiditra amin'ny voto aton'ny resaka. Ny avaritsika farany ofitinina kely dia rehefa avy ny ampitany Jordan dia raha tsika mahita fa miditra eo amin'ny ady ny zanak'Israely araka ny baiko nomeny Jehova hoe ny fahavalo nareo rehetra dia tsy maintsy aringana avokoa. Dia tamin'ny herintsika ny resaka ny ady ny zanak'Israely ka nandresena ireo firenena maro nanodidina tao amin'ny tany Kanana izany. Ary ireny firenena ireny dia tsisy niangana na iray aza fa dia resy avokoa. Zany hoe sary anehoana zany fa rehefa tafitan'ny oron'ny Jordan itsika zany dia eo vao miatrika ady. Manomboka manafika amin'izay zany tsika ny fahavalo rehetra eo anoloantsika. Ary ny zavatra hita tamin'izany dia resy avokoa ireo fahavalo rehetra ireo. Zay ny avaritsika tamin'iny. Fa zao raha mamaky ny vaky teny indray tsika androany, ny vaky tenintsika ao amin'ny Joël 2:4. Joël 2:4 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 10 dia tohizatsika io vaky teny io. Zao voasoratra antsoina ny jentilisa izany miantsoa anao ady masina ho azy ny lehilahy mahery
aoka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra dia fesabatra ny fangadinareo ary olefina ny antsinareo mifanatezam-boaloboko aoka izay mikely ainy ika hoe mahery afo avia faingana ianareo ry gentilisa rehetra avy any manodidina eny dia entomidina ao ny maherinao Jehova ao ifoany gentilisa ka hiakatra ao amin'ny lohasan'ny Josafata fa ao no hipetrahako hitsara ny gentilisa rehetra avy any manodidina eny ary soy ny fitsinjana fa masaka ny vokatra avy ianareo ka manososy fa feno ny famiazam-boaloboka mioatra ny vata fanatazana fa be ny faharantsiany zay ny vaky tenintsika ato fa ty vaky tenintsika ty zany dia mifanindra amin'ilay Josoa toko faraika amby folo izay ho resantsika rehefa avy eo niala tamin'ny toko fahafolo tsika tamin'ny sabata heliny fa zao tsika ao amin'ny dian-janak'Israely tafitany Jordana dia efa miditra amin'ny toko faraika amby folo zany ny diantsika izao dia ty vaky teny ty zany mifandrindra amin'io ka izy tia misy endrika maro azo iresahana azy hoe antsoa ihany amin'ny gentilisa izany miantsoa anao ady masina foazy lehilahy mahery aoka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra amin'ny teny frantsay dia hoe guerre sainte antsoa ihany amin'ny gentilisa izany miantsoa anao ady masina dia matetika zany ny silamo no tena mpampiasa n'io teny io ady masina ny adiny silamo amin'io ady masina io dia adiny amin'ny terroriste ady masina izany atrehan'zareo zany ka ty ady masina ty dia miresaka an'io koa ny soratra masina ny ady masina indray ato soratra masina zany dia tena fanafiana mihitsy ny fahavalony zanak'Israely rehetra ary Jehova mihitsy zany no mibaiko ny hoe manaova ady masina anafiana an'io fahavalo foazy ny lehilahy mahery hiatrika an'izany ady izany fa tsy ny lehilahy kely endaka kely tsy izany lehilahy zany no antsoina amin'izany ady masina izany fa ny lehilahy mahery sy matanjaka rehetra dia mitsangana dia feo sabatra ozy izy ny fangadinareo mangadinao io zany ara-baky teny afadio sabatra io fa tsy asa tany tsony fa hiatrika ny fahavalony lefina ny antsinareo dia oka zay kely aina hika hoe mahery zay mieritreritra ny tena ny kely amin'ireo lehilahy mahery reo tsy aviten'iny dia mihika mafy hoe tena lehilahy maramily lehilahy mahery zay hiady hiatrika an'ity fahavalo ity ka zay azony ampiasaina dia ampiasaina eo avokoa Josoa toko faraika amby folo lohateny amin'ny soramandry dia manao hoe ny nandresena ny mpanjaka rehetra ny Kanana avaratra sy nazahoan'ny Israely ny tany Kanana rehetra ary rehefa nare Jabina mpanjakany Azora dia naniraka tany amin'ny Jobaba mpanjakany Madona sy ny mpanjakany Simrona sy ny mpanjakany Aksafa ary ireo mpanjaka tany amin'ny tany avoana ny avaratra koa sy tany amin'ny tany ay atsimon'ny Kinerota sy tany amin'ny tany lemaka morontsiraka ary tany amin'ny avoan'ny Dora andrefana dia tamin'ny Kananita any Atsinanana sy any andrefana ary tamin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perezita sy ny Jebusita tany amin'ny tany avoana ary tany vita tany ambodin'ny Hermona tany Mispa dia nivoaka izy ireo sy ny miaramilany rehetra teo aminy dia olona maro be toy ny fasika eny amoron-dranomasina ny amarona ary ny soavaly sy ny kalesiny dia maro indrindra rehefa nivory ireo mpanjaka rehetra ireo dia nandeha izy hiady amin'ny Israely ka nitoby teo amin'ny rano Meroma dia hoy Jehova tamin'ny Josoa aza matahotra azy fa raha pitsy toy izao dia hanolotra azy rehetra mifaty eo anatrehan'ny Israely traingio ny soavaliny ary dory amin'ny afo ny kalesiny dia nandeha Josoa sy nivoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tapoka taminy teo amoron'ny rano Merona dia namely azy ary Jehova nanolotra azy teo amin'ny tanan'Israely izay namely azy ka nanenjika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany Misre fota maimo ary hatrany amin'ny lohasaha misy patsinany dia namely azy izy mandrapa
tsy nisy niangana na dia ray koa azy ary Josoa dia nanao taminy arak'izay efa nandidiny Jehova azy sovalindreny notraingony ary nikalesy nidorany tamin'ny afo ary tamin'izany dia niveriny Josoa ka nakany Azora ary namely ny mpanjakany tamin'ny sabatra satria Azora lohandreny firenen'ny fanjakana rehetra ireny fahiny ary nasiany tamin'ny lera sabatra ny olona rehetra tao ka naringany avokoa diny faharoa telopolo maranantsika azy telo amby roapolo azafady dia lasa ny Josoa avokoa ny tany rehetra arak'izay rehetra nolazain'i Jehova tamin'ny Mosesy ary nomeny Josoa ho lovan'ny Israely zany araky ny fizaran'ny firenena dia nitsahatra ny ady ka nandry ny tany. Zay zany ny tantara raha fitentsika fa fohy dia foly izy dia zao Ijabina mpanjakany Hebrona zany naka ny fanjakana zay nanodidina azy rehetrarehetra vory avokoa reo fanjakana manodidina reo miaraka amin'ny maramilany anao tambabe na anao tambabe hitangorona amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely andringanana azy satria efa reny nandresenandry Makeda, nandresenandry Libna, nandresenandry Lakisy, Hebrona sy ny namany ireny hoe resiny zanak'Israely tony lony daholo dia hoe normal reny raha resiny satria fanjakana reny miady aminy izy maronisa fa ndaontsika anambatra niry dia hanafika azy ireo ary nanaitra dia dia tahaka ny fasika any amin'ny ranomasina ozy izy ny amaroana zany hoe maramila tsy hitaisa mihitsy zany vahoaka be tsy hitaisa atapitrisany hiady amin'ny zanak'Israely dia Jehova fa niteny tamin'ny Josoa hoe aza matahotra raha pitso toy izao izy dia hanolotra azy rehetra ho faty anolonao ka aza vela misy miangana nandray azy ireo izy efa tonga tao amoron'ilay rano Meroma zany ny stratégie sy ny programme zareo mbola tsy vita ny zanak'Israely tonga vao maraina sabaditaka teo amin'izay fa jereo zany hoe tahaka ny fasika ny ranomasina zany nisany nefa dia naringany daholo fa ty olona miapatrapatra ne zany re olona raha mandrika tsy hifankahitana mihitsy zany dia rehefa resy avokoa reo fahavalo reo dia hoe nitsahatra ny ady ka nandry ny tany ny amony tsara eseon'izany amin'izao andriany antsika zao voalohany indrindra dia zao aza mieritreritra ianao fa ho vita vetivety ny ady andriantsika ady amin'ny fantrana na ny eto amin'ny firenentsika ary mety ho ady masina eto amin'ny firenentsika mety ho ady masina eto amin'ny fiangonantsika inona ny ady masina hatrehan'ny firenentsika ny fantrana manitra farany zay manitra era zao tontolo zao ny firenentsika mety ho ady masina hiadivana amin'izany fa teo feo sabatra ozy izy ny fangadinareo zany hoe ity baiboly ity zany no fangady ho tefena ho lasa inona ho sabatra zay kely aina mika hoe mahery ahy antsoiny lehilahy mahery rehetra hialika an'izany ady masina izany fa ny fahavalo dia martaka ny fasika nisany ao ny fahalemena mandainga mangalatra mijangajanga teny ratsy misoloky olona mpifosa olona mpampiady olona mpiatsara velatsy mpiavinavina zany ny ady atrehanao etsona ady masina andringanana an'izany tsisy nandray azy maritra ela ny ady fa mivokatra dia zao mivoaka inona dia mivoninahitra zany mpanjakampanjaka fa hitsangana eto te fiangonana ngeza be ity itsika eto maintsy tokoa ne te fiangonana atao hoe faran'izay kely faran'izay bitika ny ainga ary nanijery ary ny manodidina raha zao abe ny fiangonana zao dia maneho sary hoe tahaka ny fasika amin'ny ranomasina ny fahavalo ady masina izany zany hoe itsika fiangonana rehetra manerana Madagasikara atraty ampitan-dranomasina na atia Eropa, aty Amerika, aty Azia, aty Afrika, amin'ny Nosy, Maurice, La Réunion sy sisa kely hery tsika amin'izao
vahoaka ihika hoe maninontsika zany mahery itsika fa miaraka amin'ilay Jehovah zay niaraka tamin'ny Jesosy Mosesy io meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka mahery atsoy mentso ady masa kelihery aoka isika hoe mahery a raha zay mieritreritra ianareo fa Jehovah matony efa niara-dita amintsika nitany Jordany dia mbola nome fandresena antsika koa amin'ny ady zay atrehantsika ka ny kely dia ny kely hery hika hoe mahery fa hanao zavatra iny Jehovah ozy izy hanao zava-mahagaga izy raha ohatra ianao tsy mino an'izany dia aza mitehaka tao faran'izay mafy raha mamaky tsika ny vaky tenintsika tao amin'ny testamenta vaovao tao amin'ny Luka moa izy io Luka toko faha 7:20 ijerin'ny fomba azotsika mandresireny fahavalo reny zany tsika ny andininy voalohany io nitondrantsika ny resaka voalohany raha nitra bahinana tao an-tranony loolona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata dia nizaha taratra azy ireo jereo tsara fariseo loolona mialatsiny zany fe itsika loolona ndray tia noresahana aloha zany nanasan'i Jesosy tsika loolona rehetrarehetra nanasan'i Jesosy dia rehefa tonga tao Jesosy dia inona reto loolona reto nanasa azy nisy fotsiny nadio ihany tao fa teja iza taratra azy hoe iza mariny ty Jesosy ty nizaha taratra azy nitady ny fomba hoe inona ny fomba anoherako azy io inona ny fomba aminganako azy io inona ny fomba andreseko lahatra ny olona fa sandoka io Jesosy io zay hoe mizaha taratra azy inona ny fomba andavako sy anoherako zay teneniny inona ny fomba andreseko lahatra olona fa tsy izy io inona ny fomba hitaomako olona tsy ino an'io Jesosy io inona ny fomba anakanako ny olona zay miaraka aminy hiala tao aminy fa tsy izy io izaha taratra azy le olona anankiray dia raha mijery an'izany tokoa ny atsika dia eran'ny Madagasikara nahatrany ampitan-dranomasina any ary raha mijery ianao ny akamaroan'ireo olona ny ala na ny verin-dalana inona ny toerana misy azy lo olona misy l'olona dia efa firy taona nefa niarana andeha tamin'i Jesosy maditsasaky ny herinany izy ty lo olona fariseo l'olona fariseo misy zany lo olona fariseo araka ty voasoratra toy fariseo lo olona anankiray dia zareo zany nitady taratra inona ny taratra ndray inona ny fampianarana azy hoetiko anoherana an'izany inona ndray fampianarana azy hoetiko hitaomana ny olona hiala tao fa tsy za mba te hitarika koa za mba te hitondra koa fa efa lo olona efa fariseo ah ka dia andao dinina ny soratra masina ahoana ny fomba hiampangana an'io Jesosy io an'io mpitarika io tahaka ny natao tamin'ny Mosesy tamin'ny andro ny any zany mbola lo olona ihany tonga zany tonga koa Jesosy mbola lo olona ihany ko no hita dia nilaza moa Jesosy nanao fanoharana hoe inona moa ny lakile amin'izany mety vena manasitrana ny sabata sa tsy mety sitraniny le olona tsisy niteny zareo gina teo hoe inona moa zany izy aminareo koa moa izy manana omby mifatotra amin'ny andro sabata latsaka anaty lavaka tsy hamoaka anazy laha ny andro mifampitsaratsara fotsiny tsy fampikritika fotsiny fa zava-dehibe nitenenin'i Jesosy amin'io toko 4:20 dia hoe raha misy olona manasa anao izy za mainka nipetraka eny aloha ianao fa andao misy olona tonga ka analanao hoe misy olona manamboninahitra kokoa ianao ty fandanao mipetraka riarina fa tsy eto ny toeranao dia afabaraky ianao fa raha misy manasa ianao mipetrahany riarina dia eo le olona vao mety anao makanesy ary aloha ianao fa
tsy mety aminao ty dia azo voninahitra ianao fa zay manetry tena no asandratra fa zay manandratra tena no ahetry hoy Jesosy. Ty lesona omena antsika androany ity, ty afatra omena antsika androany ity dia tian'Andriamanitra zany ho tonga ao an-tsaintsika tokoa zay hoe mahaiza manetry tena izay. Fa tsy hoe fariseho alo olona dia zany tena mahay baiboly indrindra, za mahay mihoatra ny olona rehetrarehetra. Izy mahay indray tsy malala le soratra masina zay farany tsotra hoe maneke ny mpitondra anareo. Izay indray no hitondra ka inona ny antony zany? Ilay fanetretena. Sarotra be manetry tena io. Matetetika rehefa ny ambotsika ny voakitika, rehefa ny maizy atsika ny voakitika, rehefa ny voninahitsika ny voakitika, ka manana hery sy fahefana ianao, manafahaizana ianao, tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany. Ahoana no ataonao an'izany? Ny hafa ny azonao atao an'izany fa tsy za. Dia ianao nge mba olon'Andriamanitra ihany ianao Gary olon'Andriamanitra dia araroto. Marina tokoa zany. Gary olon'Andriamanitra dia naovana tsirarina. Nefa ny baiboly manao hoe tsy rehefa mandefitra na dia amin'ny tsirariny ary. Filipianina toko faharoa ny lohateny eo dia manao hoe anatra amporisika ny Filipianina hitondra tena tsara sy hanery tena tahaka an'iza hozy izy? Tahaka an'i Jesosy. Dia jereva hozy izy. Vakitsika io ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Hatramin'ny fahefatra manko azafady. Ko raha misy famporisiana amin'ny Kristy, raha misy fampinonana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrapo sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona fifampiandaniana, na mandrany tena foana amin'ny fanetretena, na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena, dia aoka samy hanao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Raha misy izy Paoly ny fifaliako, voalohany indrindra zao iraisana roa saina, hanao fiangonana tsika, manao fiangonana tsika eran'ny Madagasikara, tsika eto mahitsy. Raha tsy manana fanetretena isika dia tsy afaka iraisana izany. Miray fitiavana, raha tsy isy fanetretena ao sarotra aminao ny iray fitiavana zany. Miray fo, miray hevitra. Fa raha mbola vonona hanery tena ianao, eo anao na misy-bofoka io, na aviorana io, na tsofin-drivotra io, eo anao tsy mahalanao tao zany. Dia izay le vaky tenintsika farany ato. Rehefa tonga amin'izay toerana zay tsika hiatrika ady masina, dia tonga amin'ilay vaky tenintsika amin'izay tsika Kristy mihitsy ange io nanana ny fanetretena io. Aloha ilay tonga avatsika eo andin'ny fahadimy, Filipianina toko faharoa andin'ny fahadimy. Aoka ao aminareo zao saina izao zahay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Ino tsara? Aoka ho aminareo zao saina izao, aoka ao zany ho amintsika fiangonana apokalipsy. Tsy milaza fiangonana hafa zany, tsy ho an'ny olona izay efa niala tato amintsika, fa itsika izay mbola tavela ato, aoka amintsika koa zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataonao zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanana-tareo olona izy dia nanetry tena, ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia rehefa fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambonin'ny anarana rehetra, mba ao amin'ny anaran'i Jesosy no andoleny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny aty-tany na ny ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, zao ny dikan'izany, tahaka ny mbola niforetantsika nipetrahantsika teto hatramin'izay, maraina mandra-pariva ny andro, ny ainatsika tamin'izany, atsika sy hafanana, fizahan-toetra ny fitsapana, ny latsan'ny olona, ny fahafambaraka nataon'ny olona rehetrarehetra. Zany dikan'izany koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo aho miasa mitahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjena anareo. Amen. Anao fiangonantsika eto ady masina, ataovy amin'ny tahotra sy ninona izy sy niofotra,
manatanterahantsika nyity fanaovana nyity fiangonana nyty. Andiny tena mbe folo fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny sitrapony. Ataovy amin'ny tsy fimonomononana ozy izy. Andiny efatra amin'ny folo, ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisala salana. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana fa Andriamanitra no miasa ao anatintsika na ny fikasana hatanteraka ny sitrapony. Dia ataovy na amin'ny tsy fimonomononana ary ataovy amin'ny tsy fisalasalana ozy izy. Fa raha manao zany fimonomononana tsika mbola misalasala amin'ny rehetrarehetra dia ozy izy andininy fadimy mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo lasa manatsiny indray ianao ny atren'Andriamanitra. Manao ihany ianao fa mimonomonona, manolotra ihany ianao misy ilana vola fiangonana anaovana asa zao dia manao ihany izy ty vola foana takina ty fiangonana fa reraka mihitsy hoe takina vola foana nefa ianao manao mpindana anaovanao nefa ianao monomonona. Ataovy amin'ny tsy fimonomononana zany hoe vokatra izay tsy fimonomononana, vokatra izay fanetretena iainan'ny fiangonana iray manontolo zay dia fifaliana foana ny iainana isan'andro san'andro, na mora na misarotra na mangidy na mafy azy anisy tena ny fiangonana. Hiatrika ady masina antsoy mentso ady masina te feo ny fangadinareo ho sabatra, te feo ny antsonareo ho lefona. Ady masina etsona tsika dia samy manao mpitiavana tsisy monomonona, tsy misy misalasala fa dia inona indray no atao zao indray tonga dia mirona makany daholo, inona indray no atao zao indray dia mirona makany daholo. Mahomby dia miara mifaly, tsy mahomby tsisy mifanimetsiny fa tsy mora zany. Ady inona zany? Ady masina zany. Hiatrika ady masina amin'izany fanetretena zany isika. Manomboka amin'izao fitanany Jordany zao amin'ity afatra omenantsika amin'ny perikôpa ty. Ady masina koa zany manetretena zany. Ady masina koa zany miaritra ny tsirariny atao aminao zany. Fa nilazaina atao amin'ny Josoa tao zany ady natreny Josoa nandretsy andreo fahavalindreo vetivety ve sa ela ozy izy, ela ozy izy. Zany hoe tena miady foana ianao zany mara-pahatonga anao mahazo inona fandresena fa tsy maintsy maninona ianao zany, tsy maintsy mivoaka ampandresy tsika sahoana loholona fa tsy maintsy mivoaka ampandresy itsika. Mahereza ry fiangonana malala eran-tany eran'ny Madagasikara. Miatrika inona tsika zany manomboka amin'izao? Ady masina dia mifampahereza. Raha vao misy mitaraina aminao zao ny problème ampaherezo izy, ady masina zany rahalahy. Ady masina ny fandrenana fiangonana fa mbola ady masina koa ty manetretena ity na dia anaovan'ny olona ny tsirariny ary mivoaka ampandresantsika tahaka ny Josoa sy ny zanak'Israely ary mbola izany koa ny andanantsika hatramin'izao koa mandrakizay ho azy ny dera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Ary tsangantsika hivavaka. Andriamanitra ray eo misy ady masina lehibe koa eo anatrenay. Ny mpanorona fiangonana dia ny fanorenana fiangonana no ady masina atreny. Raha tsy manjaka amin'izany fiangonana izany nefa ny fanetretena dia tsy ho vita izany fanorenana fiangonana izany. Ady masina atrenay koa tompo ny tsy fananana asa, ny trosan'ny olona, ny volanay any amin'ny olona any koa, ny fivelomana sy ny fitadiavanay, indrindraindrindra fa ny fantrana tsy amin'ny tokantranonay ihany fa ny firenenay mihitsy no mahantraka dia mahantra ny isa-tokantranony olona. Ady masina atrenay koa ny andresy izany. Dia matoky a Jehovah Andriamanitra ray eo fa tahaka ny nandresen'ny vahoakanao tamin'ny andro fa izay mbola nomezanao fandresena koa ny vahoakanao ankehitriny. Ka na dia aritrela ary zany ady izany dia tsy maintsy hivoaka ampandresy izay. Mino izany zay tompo fa Andriamanitra tsy miova tokoa ianao omaly sy anio sy mandrakizay. Ho dia ray soary ny fivavaka sy ny fitarenanay mba omenao tokoa izay fiangonana miatrika izany ady masina izany ka ho tefenay ho sabatra tokoa ny fangadinay ary ny antsinay ho tefenay ho lefina ka dia tsisy na dia iray aza fahavalonay ka tsy ho ringana eo ny lohan'ny ady masina izay ohatreanay. Ho dia misaotra tompo izany vavaka izany dia angatahana sy tononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy nampitsahatra ny fanatra latsatra tamin'ny tsatsaky ny herinandro
mitoetra tao pasana 3 andro sy 3 alina nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay halleloia amen. Vai, vai,
Jehova teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminay zao teny zao noentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao ka hiaro anao anay Jehova. Miramiratra ny tavany aminao anay Jehova ka mindra fo aminao. Anatra ny tavany aminao anay Jehova ka nomenao ny fiadanana. Salva Jehova sy masera velona.